Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Hello! Afaka tsara ny tasy. Socavitre, Baolay, Vaoline, Université GSI, manolotra ho anao ny vaovao. Des nouvelles gammes de produits débarquent chez Baolay, où l'on en prend plein les yeux avec un très bon rapport qualité-prix. Smart TV Ultratech correspondront mieux à vos besoins et à votre budget. Des subwoofers top et de qualité dotée des meilleures fonctions à petit prix. Découvrez les meilleurs frigos du moment qui coïncident à vos attentes à prix hyper compétitif. Des superbes produits, rien que pour les femmes, se marient très bien avec tous les intérieurs. Baolay, toujours meilleur. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Cours Assam. Cours Assam. Wanamono nanfaradina na CPE, BPC, Bac A, CD, G2. Msukata tafsirata narana wani cours de révision intensive. Ftirana sabuti rume dime mifuno mrivu. Isbukru uzaraina. Ankina mnipana besoin tukani wavna. Cours Assam analakeli, analamaiti, ambulpao, itausi, antirabe, muramanga, Madzanga ambatunda zaka. Téléphone na 22 345 38. Matukina Selma, yatukan tena na wenao. Efa ela no nitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra asely. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no natonga anay nifidy ny shampoing vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy arimotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo peli. Vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet Stavoing. Situé dans une nouvelle ville, GSI Bypass, Université pionnière d'Avarajan, vous propose 4 filières clés. Informatique de gestion, multimédia et communication, génie management du BTP, management des affaires. Inscription encore ouverte avec GSI ITOS. Téléphone 034 38 174 74. GSI Bypass. Téléphone 033 17 689 34. GSI, un passeport pour l'avenir. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça.
hazo ny vanikolaka ny taninandrino ny tsara ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia volona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany fitsidihana maimaimpoana mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra koa raha mila fanazavana fanampiny anao dia antsoy azy ny lahazana 033 31 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Ankasitrahanao tompoky raha tsy mokivavy tsy misaraka aminay amin'izao takarivo izao miarabanao tonga sao tanatin'ny fampahalam-baovao ny fahita lavitra Kolo TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovaon'ny politika savorivory mpitolo ary intsindalana sanatriny io avy ny filamatry ny Repoblika faefatra mametra-panontaniana maro ny olom-pirenena mahara-baovao ankehitriny raha tokony fifampianoana sy fifampiresahana ary fifanankalozan-kevitra ny zava-misy iainana eto amin'ny firenena taoriny ny voana tamin'ny krizy ina ny zava-misy ankehitriny fampihavanana sa fampisaraham-bazana fifidianana sa fampandaniana kandida manam-bola sy ny manam-pahefana ary ao ny matoan-dahatsoratra Henikazarakoto Manantso. Tongo bakivaky sady mahamenatra no mampanongo tena. Maro no ireo milamindamin-dratsy ny fisavoritahana amin'ny sehatra maro eto amin'ny firenena ankehitriny. Savorivory ny fanomanana ny fifidianana, manao antsoavo avokoa na ny fiarahamonim-pirenena, na ny aeropolitika samihafa, na ny mpiasam-panjakana ambony. Fa tsy misy intsony ny fitovian'ny herijika ny pirotsaka ho fidiana. Mitanila ny fanjakana amin'ny alalan'ny fikafika sy ny kajikajy politika samihafa, nampitarazoka ny fifidianana sy mikarakara izany ao anatin'ny amehana. Misy ary voaporofo ny teritery ataony antoko ny mpitondra fanjakana. Distrika maro ankehitriny no nahazaombaovao fa maro ireo nikasa ny kandida ben'ny tanàna no tsy afa-manoatra intsony noho ny fahateren'ny fotoana sy ny tsindry samihafa. Ny herin'ny vola sy ny fahefa-panjakana ve sanatria no hanotofana ny safidy-bahoaka ka antony hiazakazahana amin'ity fifidianana ity. Mikiry biby sy manao bitolo miroso amin'izany anefa ny fitondram-panjakana. Manambola manana ny vonina ve ka na atao bitolo aza dia efa mahatoky fa eo ny vola handamina ny zavadrehetra. Tsy tokony ahemtra ve ny daty ahafahana mandrotsaka ny antota-taratasy firotsahako fidiana manoloana ny zava-misy ankehitriny sa avela ho adiny ny mpanambola sy ny tompo-pahefana ny fifidianana eto amin'ny firenena. Tsy izany ve no efa nisy hatramin'ny fifidianana filoham-pirenena faranteo, inona nefa ny vokany ankehitriny toy ny mbola miraparapa anaty aizina ihany ny firenena malagasy. Hatrany amin'ny fampihavanam-pirenena ankehitriny no anjakany ny resa-bola, izany hoe izay manambola ihany no afaka mihavana raha ny dingana samihafa hita hatreto. Efa mampaneno lakilosy hatramin'ny sehatra mpanapa-kevitry ny anivon'ny fiangonana katolika toy ny fiomboanam-ben'ny eveka sy ny sehatra manara-maso ny fiainam-pirenena samihafa ary ny fiarahamonim-pirenena fa tokony ampitoviana ihany koa ny herijika ahafahan'ny rehetra mitondra hevitra sy mandray anjara amin'izany fampihavana-pirenena izany hatramin'ny tantsaha. Raha ny fijery azy ankehitriny dia toy ny misarabazana ary tafiditra ao anatin'ny savorivory ihany koa hatramin'ny FFKM ka mampametra-panontaniana hoe tsy tokony hazava ve ny fampisarahana ny resaka politika sy ny resaka fampihavana-pirenena. Tsy tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra ve ny antsiprian'ireo aya izay napetraky ny eveka sa ve misy samilaza ireo mitarika ny fampihavana-pirenena fa tompony fampihavanana ka afaka mandidy maefa ary mahatotosa izany samy irery. Inona ny fampihavanana vita ao anatin'ny savorivory sy ny fanaovana bitolo nefa maro no mahatsiaro vao ilikiliky. Fampihavana-pirenena toy ny inona no heverina fa ho tanterahana. Fampihavana-pirenena hanamafisana fihavanana sy andaminana ny fiarahamonina sa fampihavana-pirenena hanamafisana ny toerana politika ny mpanao politika sasany sy hanatsarana tarehy eo imasony ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Fifidianana tahaka ny inona ihany koa no tiana atao. Fifidianana hitondra filaminana sy fampandrosoana sa fifidianana hitondra savorivory sy krizy vaovao. Ny raha mahita aloha raha vao miresaka fampihavanana sy fifidianana lasa vaombolana malaza ankehitriny eny amin'ny fiarahamonina eny ny hoe savorivory sy savoritaka. Eo ihany koa ny hoe tsy hita intsony izay mariny. Sa izay mihitsy ny tanjona ahafanana ny sarababem-bahoaka mba ahavery azy ireo any amin'izay tena tokony ho ady hevitra hiheverana ny hoaviny ity firenena ity. Iza no mahazo tompontsoa amin'ny zava-misy ankehitriny? Ny azo antoka dia ny hoe
tsy ny sarababembahoaka na ny valalabe mandry izay manoloana izany rehetra izany mbola sahirana ihany koa mitady ny hoaniny isan'andro. Vaovao kosa indray maraina io raikitra ny tabataba sy ny orakoraka tao amin'ny fiangonana FJKM Akadiravolona Fahazavana efa nanomboka hatramin'ny farapara ny volana janoary no nisy ny tsy filaminana tao amin'ity fiangonana ity nahaton'ny synodam-paritany ny katekista délégué izay mitondra fandrosoana raha ny filazan'ny kristianina sasany. Mizara roa ankehitriny ny kristianina ankilany manohitra ny fampiatoana io katekista io andany kosa ny mankasitraka ny fanapakevitry ny synoda. Ary ny fanadetiny Oliva Fanompoam-pivavahana indroa miataona tsy noho ny hamaroan'ny kristianina fa noho ny savorovoro no nisy tao amin'ny fiangonana Akadiravolona Fahazavana efa horovorana mahery izao. Amin'ny valora maraina, indreo ireo kristianina manjatony, ny delegasiona pastoraly, ny biraom-piangonana sy ny diakona perinasa ary ny sampana velona rehetra ao amin'ny fiangonana manao ny fanompoam-pivavahana. Amin'ny sivy sasany kosa, ireo olombitsy amam-polony manohitra ny fitakiana fiara-miasa ataon'ny Maronisy. Androany maraina, tonga teny an-toerana ny solon-tenan'ny synodam-paritany Antananarivo Antsinanana nampandren'ny fiangonana ny fampiatoana ny katekista délégué, raikitra ny tabataba sy ny orakoraka. Nanompo sampy daholo ny olona teto amin'ny manodidina rehetrarehetra teto. Androso tanteraka ny fiangonana izy daholo natarika ireo ondry maro be hitanareo amin'ny sary ireo. Ankehitriny nefa kasaina ho alaina izy ankalaza ny 7 taonany izay mbola tsy vita ny asa fanatanterahana trano vatom-piangonana tahaka Mandrakariva izany izay nitazomana anazy aloha. Iterena fotsiny izany izay analan'ile katekista délégué anay eto io. Ary terena anaraka andry zareo zay ary zay dia manohatra hatramin'ny farany fa ny tianay izany dia rehefa ohatra ka tsy tiana ny taterana io dia tokony hakatona amin'ny fiangonana aloha dia samy resy izany izay sy any an-daniny satria ireo olona vitsikely ireo ve no arahan'ireo olon'ireo nefa izay betsaka be mihitsy izay. Nivoaka ny ankamaroan'ny kristianina olona ampolony sisa no nijanona ny aino izay nolazain'ireo solon-tenan'ny synodam-paritany. Tsy nahazo mpanazavana ihany koa ireo olombitsy sy ireo solon-tenan'ny synodam-paritany ireo mikasika izay tena antony savorovory sy ny fampiatoana ny katekista délégué raha nanontanianay. Olana anatiny ao amin'ny fiangonana ve no antony izany sa disadisa eo amin'ny samy kristianina? Mety ho resaka politika ihany koa ve? Ny herinandro lasa teo nilaza tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny FJKM fa tsy misy fiangonana tsy manao politika. Fiangonana rehetra manao politika, aiza nisy fiangonana tsy manao politika? Jereo ny atao Vatican, jereo ny atao Conseil œcuménique des églises, jereo ny atao ny fiangonana réformera tany. Saika mampalaza ratsy ny fiangonana reniny amin'izao ny fivakivakisan'ny kristianina toy izay nitranga tao amin'ity fiangonana ity. Fantatra fa isan'ny namorona ity fiangonana ity ny iray ny filohan'ny FJKM ankehitriny. Andrasana izay ho fivoarany raharaha niteraka ny savorovory tao Ankadiravolona Fahazavana. Fa tsy mbola nisy fepetrano raisina manoloana ny areti-maso mahazo ny pon'ny Toamasina amin'izao fotoana izao. Ity aretina ity izay voalaza fa tsy mifidina kely na lehibe ary mifindra amin'ny alalan'ny fifandraisan-tanana sy ny topi-maso fepetra. Noraisin'ny tsirairay kosa ny fanatonana mpitsabo an'izay ifindrahany ary misoroka amin'ny alalan'ny fanaovana solomaso ho an'ny hafa. Matahotra mafy ny mpandeha ho an'ny Toamasina ary nilaza fa tokony nisy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana fanadidiny Kaeton Ndretsilavo. Efa nidina ny Toamasina ny solon-tenan'ny ministera ny fahasalamana saingy mbola mamely mafy ny areti-maso any amin'ny faritra Atsinanana iny amin'izao fotoana izao. Karazana conjonctivite mahery vaika no mitranga any ankehitriny, ifindrany avokoa na zaza na olon-dehibe. Ety Ambodivona tsy mbola nisy mpandeha hita mivantana hoe voan'ity areti-maso ity tonga avy any Atsinanana. Ireo mpamily avy any amin'ny kooperativa sasany tety no efa voan'ity areti-maso ity saingy voatsabo ara-potoana izany. Raha ny fanazavan'ity mpitsabo iray ity izay ponina ny Toamasina mifindra amin'ny alalan'ny fifandraisan-tanana sy ny fifampijerena ity aretina ity. Mamily mafy le areti-maso ny Tamatave. Na zaza na olon-dehibe izay tratrany daholo. Mandeha amin'ny hôpitaly, iny fanafodiny. Mamonjy hôpitaly. Tonga l'hôpitaly dia mamonjy fanafody zay. Mangidihidy ny maso, mivadika ho mena ary miteraka havizanana sy aretin-doha. Io amin'ny ankapobeny no endrika isehoan'ity areti-maso, miparitaka ny Atsinanana Nosy ity. Manahy mafy ireo mpandeha tsy maintsy hidina ny toerana noho ny asa mandraharaha na hamonjy ny fianakaviany. Ny fitandremana ny vahaolana akaiky hitan'izy ireo amin'izany. Tsy fantatra hoe le fiarovana tsy mifandray tanana sa zay le tokony azonay atao. Rehefa misy le olo voana areti-maso zany dia tsy afaka mifandray tanana.
nisy taona nanao dépannage zany zay tsy hoe zay moa zany fa za nanao dépannage teny Tamatave de zaka hoe masomako ampijery fotsiny aho tamin'izay de mba vindra taty ampy le izy fa ny soroana an'izy moa zany de voasary makirana ihany soroana an'izy sorana voasary makirana amin'ny maso de mba afaka le izy tsy mbola nisy hatreto fepetra noraisina ho an'ny tompo fiantsonana eto Ambodivona na ho an'ireo fiara-miditra ny tanàna Antananarivo na ho an'ireo fiara miainga hiazo ny tanàna ny Toamasina ny ataon'ny kooperativa manoloana izany manentana ny mpandeha tandrana tsara ary ampandre avy hatrany ny mpamily sy ny kooperativa raha misy mampiahiahy. Eo amin'ny vaovaon'ny kolontsaina kosa indray lanonana maro loko izay no azo amehezana ny fampisehoana izay tanterahiny ny tarika Rabosy ny tolakandro toa tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina mankalaza ny faha 12 taona ny amin'ity taona 12 ity ny tarika nampiavaka ny fampisehoana ny fikirakirana solosaina niaraka tamin'ny DJ ny karazana jiro maloko nampiasaina tamin'ny écran géant araka ny tamin'ny sary arao ary ny santionana tamin'izay fampisehoana izay. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa taorian'ny horohorontany tranga tany Nepal omaly niverina indray izany androany indrindra tany amin'ny renivohitry ny faritra tamin'ny mahadrefin'ny Richter enina faingo fito tany amin'ny faritra avaratra andrefana tsy nanalavitra ny sistan'ny Sinoa raha nambara ny sampandrahara Amerikana iray niverina ihany koa ny firotsahan'ny ranomandry tany amin'ny Mont Everest taorian'ny horohorontany asabotsy farany teo raha ny tarimarika voaraina tratra amin'ny 740 namony ainy 7,340 kosa naratra mafy tamin'izany efa mandray an-tanana ary mijery akaiky ity loza aboazanary ity ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ankehitriny ho an'ny firenena indiana kosa indray 70 no maty indrindra tany amin'ny fanjakan'ny Bihar isan'ny voakasika ity horohorontany ity ihany koa i Bangladesh tranga izay mbola tsy nisy toy izao tato anatin'ny 20 taona raha nambarany mpitondra fanjakana tany an-toerana dia izany koa no entina manakatona ny fampahalamboata amin'ny ity alahady ity sorina ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ampahafantarana anao ity hampamaranana fa ho arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny Kolo TV amin'ny valora sisan'ny alina ny famaranana ny RFC andia ny 10 mimetraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany akafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Hello. Afaka tsara ny tasy. Ny fahapalalamba vao dia niarahanao tamin'ny Soka Vitre, Baolay, Vaolina.